Izay amin'ny vaovaon'ny fifamoivoizana info eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray dia ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ady amin'ny sohika dia nanatanteraka fitiliana mamaimpoana ny hopitaly etsy Fenoarivo. Raha ny filazan'ny mpitsabo dia miha mahazo vahana ny aretina sohika ankehitriny eto Madagasikara. Na tratratrany amin'ny arivo mahery ireo olona tonga nanao fitiliana mamaimpoana ny aretina sohika ny alakamisy zoma lasa teo tetsy amin'ny hopitaly Fenoarivo. Tafiditra indrindra ao anatin'ny andro iraisam-pirenena amin'ny fiadiana amin'ny arety tratra sy ny sohika ity hetsika ity. Ankoatra ny fitiliana mamaimpoana moa dia misy ihany koa ny firesan'ireo manam-pahaizana manokana tamin'ireo mpitsabo eny amin'ny faritra manodidina. Eto amin'ny Fenoarivo zany zahay dia mikarakara tiana sohika. Tafiditra indrindra izy io ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena amin'ny ady atao amin'ny sohika. Dia nanao hetsika nandritra ny 2 andro fitiliana teto amin'ny CHU Fenoarivo. Dia efa misy 500 mahery zao ny olona efa mitiliana tao. Dia faharoa misy hetsika conférence hariva iarahana amin'ny dokotera eto amin'ny hopitaly sy ny dokotera eto amin'ny manodidina. Dia mikasika indrindrany an'izay fahasiaporana, karazana fahasiaporana izay. Tafiditra ao zany ny sohika. Raha ny fanazavana nentin'ny manam-pahaizana amin'ity arety tratra ity na ny sohika dia maro ireo antony azony io aretina io: ny toetrandro, ny tontolo iainana, ny fomba fanao ao an-trano, ny tsy fampitsakafo no tena mahatonga ity aretina sohika ity.